Ny fahombiazana sy ny fahaiza-mitantana no nampiavaka an'Andriamatoa Ravalomanana Marc nisy filoham-pirenena teto Madagasikara ny taona 2010 hatramin'ny 2020. Koa amin'izao fankalazana ny 20 taona nananganany ny antoko-tiko i Madagasikara izao dia mikafaliana no ampatsahivana ireo ezaka lehibe vita nandritra ny 7 taona nitondran'ny firenena. Tsy maintsy ampafantarina ny taranaka ankehitriny koa izany satria manamarika ny tantaran'i Madagasikara. Fa mierimberiny filohan-trano tamin'izany no hoe ny tonga miaraka dia fanombohana ary ny miasa miaraka ny fahombiazana. Na eny ampifondrona ny Malagasy hiady amin'ny fahantrana sy hiara-mikatsaka ny fivoarana izy. Ny tsinjo an-trano izay hahatsara kokoa ny fiainan'ny mponina fa tsy nandany andro tamin'ny rendrarendra seho ivelany. Miadakadana kokoa izao zay tamin'ny andro Ravalomanana. Miadana ohatry ny ahoana? Mividy penana zany mba azoazo daholo fa tamin'ity zany mividy penana tena lasa midangana fidiram-bola mety tsisy tena lasa misy sarotra mihitsy ny fiainana amin'izao. Za tena tamin'ny andro Ravalomanana tena nety ny fiainako. Vola raha nahita vola isan'andro dia mialina. Zao raha ialina tsotsofina vao mahita. Nefa no vidy penana vao maika tena farak'izay midangana. Mivarotra foana fitadiavam-bolako tany amin'ny 2007-8 tany eo. Varotra foana hatramin'izay. Dia tamin'izany moa ilay mahazo varotra kiraro sy lamba dia mba betsaka ny tombarotra. Zao moa ilay entana kely ohatry ny ataonao mbola enjehana dia tsy afaka mba mitady kely mihitsy ianao. Ny resaka vary sy ny laoka zao no tena manahirana anay ho an'io jereo tsisy vidina fa vao maika ary miakatra ihany dia izay ny mamafy ny fiainana. Avy tamin'ny Ravalomanana nge mbola misy vary 500 ary ny kapoaka 300 zao efa 700 vao mihinam-bary dia eritrereto raha tokony 3 kapoaka nandrahoana zao zany mety avala 2 kapoaka na ray sy tapany sisa nandrahoana satria le vola miditra tsy betsaka fa kely dia tsy maintsy azonao mahita 10,000 ianao androany dia ino kajinao zany ny nanana azy. Tamin'ny andro Ravalomanana aloha zay efa nanao taxi taloha be zany fa tamin'ny fitondrana Ravalomanana zany niaina kokoa zay. Ary zany fitondrana Ravalomanana nahazoako tomobile fa soferan'olona taloha dia nahazo tomobile. Za mahita hoe aleo kokoa tamin'ny andro Ravalomanana satria hienjana be ilay zava-misy amin'izao fotoana izao. Nainandresy lahatra i Marc Ravalomanana raha ny fampiraharaha tamin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiray ombina antoka isan-tsokajiny satria fantany tsara izay tena laharam-pahamehana ho an'ny firenena sy ny Malagasy. Olo-marina sy tia vavaka izy, fatram-panaja ny lalam-panorenana ary tsy nitsahatra niady tamin'ny kolikoly mba hanjaka ny fahamarinana teto. Afaka naneho hevitra ny rehetra tamin'izany andro izany fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena no napetra ny lohalaharana hatrany. Tena nampiaiky ny Malagasy sy ny fahiny raha ny leadership anananany. Tsy andrarak'ilombe-andoha izay ato amin'ny tiko i Madagasikara fa ifanometanana amin'ny Malagasy iray manontolo amerina indray ny asin'ny mahaolona. Minoa misy fetra ny fahoriana. Sahy hiady ho an'ny taranaka mijoro sao tararatra.